Faly miarabantsika tsirairay avy indray manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanahy masina fanahin'ny famarinana hitarika antsika amin'ny marina rehetra ary hampianatra antsika indray ao anatin'izao teny izao. Hikasika antsika ny teny ary hitondra fiainana ho antsika izany teny izany. Lohateny ao anatin'izao teny izao dia izao: trano fivavahana sazoy fiheren'ny jiolahy. Trano fivavahana sazoy fiheren'ny jiolahy. Mijery Andriamanitra, mijery izy dia mijery ao anatsika ao. Inona ny ao anatsika? Ny olona mijery ny ety ivelany, fa Andriamanitra mijery ny ao anaty. Raha mizara an'izao teny izao zay, tsy zay ny tanteraka, tsy zay ny lavatra, zay ny tsara indrindra, fa Jesosy ny tsara ary noho ny famindrapony ny antsony anay izarany teny. Ary dia zarainay amin'ny fanetretena, izarainay amin'ny mpitiavana, izarainay tena hoe tery ampanazy izara amintsika ny fitiavan'i Kristy ny manery anay, satria tsapanay zany fitiavana zany, fitiavana mamela heloka, fitiavana maharim-po, fitiavana tsy mandatsa ary tsy manameloka, fa fitiavana maharitra ary vonona mamela heloka rehefa miaiky itsika ny fahotana. Ary Jesosy ny manamarina, Jesosy ny manamasina. Dia androany izy tsy tahaka ny fijerin'ny olona ny fijery. Ny olona mijery ny ety ivelany, fa Andriamanitra mijery ny ao anaty. Inona io anaty io? Ny ao am-po, ny ao an-tsaina, ny ao amin'ny toe-panahintsika ao. Dia manontany ny tenin'Andriamanitra androany: trano fivavahana sazoy fiheren'ny jiolahy ny ao aminao. Marka 1:10, andininy 5:10. Marka 1:10, andininy 5:10. Ary tonga tany Jerosalema izy, ary Jesosy niditra teo ankianjan'ny tempoly, dia nandroaka izay nivarotra sy izay nividy teo ankianjan'ny tempoly, sady nanjera ny latabatry ny mpanakalo vola sy ny fipetrahan'ny mpivarotra ny voromailala. Ary tsy navela nisy olona hitondra fanaka andeha hamaky ny kianjan'ny tempoly. Dia nampianatra izy ka nanao taminy hoe: tsy voasoratra hoe va, ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy ho zoy fiheren'ny jiolahy. Ary nare izany ny lohan'ny mpisorona mba mampanora-dalàna, ka dia nitady izay hamonony azy. Saingy natahotra azy izy, satria talazona ny vahoaka rehetra noho ny fampianarany. Zany tantara zany hitantsika tamin'ny andro na tonga an' Jesosy teto tany. Tamin'ny andro na niainan' Jesosy teto tany dia mbola teo ny tempoly. Tao amin'io tempoly io no nisy ny fanatrehan'Andriamanitra, ary tao amin'ny jiosy no mandeha mivavaka. Ny tempoly ho fampahafantaranantsika amin'ny ankapobeny dia nizara anankitelo. Misy ny efitra masina indrindra, dia misy ny efitra masina, dia misy ny kianja. Ao amin'ny efitra masina indrindra dia ny mpisorona be ihany no mahazo miditra ao, indray mandeha isan-taona mitondra fanatitra ho fifonana fangatahana famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ao amin'ny efitra masina dia ny mpisorona no mifandimby mitondra raharaha ao eo fisoronana ho an'ny vahoaka. Dia ety amin'ny kianja eo ny vahoaka rehetra miaraka eo, miaraka mivavaka ary mihaino ny tenin'Andriamanitra. Dia izay ny zavatra nisy. Tantara nisy zany dia zao: io trano io Andriamanitra mihitsy no nanolo-tsaina sy nanoro-hevitra ny amin'ny refiny, ny amin'ny firafiny, ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny sy ny amin'ny zavatra ho atao ao. Tempolin'Andriamanitra, tranon'Andriamanitra, ary ny antony ilana an'io dia fiaonana amin'Andriamanitra. Dia inona ilay fiaonana amin'Andriamanitra? Mandray ny Torah, ny boky ny lalàna ny vahoaka, dia mamaky hianono ny inona moa zany, mpanora-dalàna, ny mpampianatra, dia mihaino ny vahoaka. Dia manao hira izy avy eo, manao fiderana. Natokana ho an'izay ilay toerana, natokana ho an'ny fanatitra ihany koa, fangatahana famelan-keloka. Zay ny tokony hanaovana azy. Zavatra hitantsika eto nefa tao anatin'ilay tantara dia nisy olona tao nividy sy nivarotra teo ankianjan'ny tempoly. Nisy mpanakalo vola tao, nisy mpivarotra voromailala tao, nisy mpitondra fanaka tao.
zany hoe tsy nandeha tamin'ny laoniny tao amin'ny kianjan'ny tempoly rehefa niditra tao kianjan'ny tempoly Jesosy. Korotana, kilalao, atsikana, resaka vola, tsy nisy famatorana. Zay ny zavatra nisy tao. Dia taka zany koa ny amin'izao fotoana. Ny trano fivavahana amin'izao fotoana dia korotana be. Resaka fitahiana ny resahanao, fitahiana ara-bola, fitahiana ara-materialy foana, ary resaka fetifety sy lanonana, resaka vola ary zavatra ny taniny ao. Zohy feren'ny jiolahy hoy Jesosy, raha zay ny zavatra misy. Satria nahoana? Ny tanjon'Andriamanitra dia ny ovan'ny olona fo. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny anovan'ny olona ratsy ho tsara. Ny tanjon'Andriamanitra dia izay maty ho velona, izay matimaty hana fiainana, izay voafatotra ho voavaha, izay andevo ho lasa olon'afaka, izay marary ho sitrana, izay matahotra ho ampaherezana, izay malahelo ampifaliana, izay kivy ho ampatanjahana, zafady, ary izay rehetrarehetra ketraka dia azo famelomelomana. Zay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra. Ny ankamaroany ao anatin'ny fiangonana nefa dia tsy misy zavatra sahala amin'izay. Marary miditra ao dia voaka marary ihany, ny kivy miditra ao voaka ao vao mainka ame kivy, ny reraka voaka ao vao mainka ame reraka, ny malahelo voaka ao tsy afaka ny alahelo, ny manana vesatra mivoaka ao vao mainka me misy vesatra kokoa voarainy ao, ny voaka ao ny tonga ao ny matimaty mbola vao matimaty ihany, ary ny olona maty te hanana fiainana tsy misy fiainana fa mbola anatin'ny fahafatesana. Raha tsoroko dia zao, ny olona anatin'ny fahotana mivoaka ao mbola anatin'ny fahotana ihany. Foka sigara, finoana fotsiny sigara rehefa ao amin'ny trano fivavahana, fa rehefa vita ny fivavahana verina indray foka sigara. Ny mpanao resaka maloto ara-bola, resaka aferafera maloto miditra ao mivavaka sy manao ny adidy, fa mivoaka ao mbola kolikoly, ny lainga, ny risoriso mbola atao. Ny mampirafy miditra ao amin'ny fotoana fohy fotsiny no mivavaka, fa miverina avy ao mbola fampirafesana mbola atao ihany. Ny fosafosa, ny tsy mamelaheloka, ny ao anatin'ny langa, ny ao anatin'ny tsy fahamarinana miditra ao ohatr'izay ihany, mivoaka ao mbola ohatr'izay ihany. Satria nahoana? Satria ao dia zohy feren'ny jiolahy, fa tsy trano fivavahana. Dia sahala amin'izay ny zavatra nisy tato, dia ohatr'izany zavatra misy amin'izao fotoana. Zany hoe raha tonga Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao, tahaka an'io nataony io, dia lasa izy hiditra ao dia androaka izay mpivarotra sy mividy ao kianjan'ny tempoly. Rehefa lasa izy hiditra ao dia anjeran'ny latabatry ny mpanakalo vola sy mpivarotra voromailala. Rehefa ao izy dia hoy izy hoe oka izay tsisy hitondra fanaka mandehandeha, satria be kilalao ao amin'ny trano fivavahana amin'izao fotoana. Be kilalao, tsy misy fahamatorana ara-panahy. Manao asan'Andriamanitra sika, fa sika tsy zanak'Andriamanitra. Miala tsiny amin'ny lazan'izay fa tsy maintsy teneno, ary tsy fitsarana na fanamelohana, fa fanitsina sy fanamboarana mba azontsika araka ny tenin'Andriamanitra, mba ho fantatsika hoe soa fanandray izany teny izany ho fanamboarana. Fa misy nge olona ao manao asan'Andriamanitra ny mahafaly azy, ny mitendry zava-maneno, ny mihira, ny mandamina fipetrahan'ny olona sy ny firavan'ny olona. Fa raha sainao hivavaka izy, tsy ety hivavaka izy, tsy hainono zany. Misy ny olona ao manao rindran-damina sy mandamina fitadiavam-bola sy ny manao fanorenana sy fanitarana ny zavatra ataony ao. Fa raha sainao mivavaka izy na mandinika teny na mitory teny, tsy ho ataony zany, satria tsy maharotitra azy, tsy mamaky azy. Satria nahoana? Le asany mamaky azy, le asany zavatra ataony. Marina sa diso ny zavatra resahako aminao? Amin'ny ankapobeny dia izay ny zavatra misy. Misy ihany ny madio am-po, misy ihany ny tena mivavaka, ary misy ihany ny tena hoe mandray am-po ary tena manana tahotra an'Andriamanitra sy manam-pitiavana an' Jesosy, isaoranana ny tompo zany. Fa misy ao tsy mandrarana zany Jesosy zany, fa asa fanompona ny ataony, asa ohatrany manao asa isan'andro ny ataony, ary
raha saina hoe vavaka izy tsy vavaka. Raha ohatra ka fotoana andaniana tenin'Andriamanitra, fotoana hiaraka hivavaka, tsy mazoto amin'izany izy. Fa raha ohatra fotoana hitendrena, fotoana hirana, fotoana anaovana dinkasa, dia tonga izy zo iferen'ny jiolahy sa trano fivavahana. Fa ny zavatra nisy dia nalain'i Jesosy mihitsy. Eto moa tsy voasoratra atao amin'ny marika, fa ny voasoratra dia hoe nanao karavasy izy, dia nikapoka mihitsy Jesosy nandrava. Te hanadiony ao anatinao koa Jesosy amin'izao fotoana. Tsy ny zavatra ataonao ny zava-dehibe, fa ny toetranao sy ny ao anatinao. Efa madio ve ianao? Efa madio ve ianao sa sao dia hozy Jesosy hoe fanaka fasana amin'ny lalitra fotsy fa ao anaty feno taolapaty. Madio ivelany fa feno robaka sy fitaka. Sao dia manajo imolotra fa fo lavitra. Dia rehefa zay ny zavatra misy dia tsisy fanovanao. Ny fiangonana nefa ny antso napetraka Andriamanitra ho an'ny fiangonana, ny vidianan'i Jesosy ny fiangonana tamin'ny rany, dia fiangonana mahery, fiangonana be voninahitra, fiangonana tsy misy tsiny. Misaotra andreo zoky ara-panahy izay nampianatra tamin'izany fotoana hatramin'izao. Ireo ray aman-dreny ara-panahy mijoro eto amin'ny firenena izay nizarany teny marina sy mahitsy, mbola misy izy ireny hano any ary miaraba azy mirarotso azy ary matsiaro azy ambavaka ihany koa ny tompo mbola ampiasa sy ampijoro azy ireny. Misy mifaneneny an-dalana eny indraindray reny zoky ara-panahy sy ray aman-dreny ara-panahy reny, mba tena mbola hijoro tsara izy, mbola hitoetra tsara izy ary anambara ny fahamarina tsy ao anaty firaisana tsy kombakomba. Fa very ny fiangonana, very ny malagasy, very zao firenena zao raha toka tsy mijoro amin'ny fahamarinana ny fiangonana, tsy mijoro amin'ny rariny sy ny marina ny fiangonana. Lasa malemy ny fiangonana, lasa kelihery ny fiangonana. Teneniko foana hoe lasa ilaozany hery ny fiangonana. Fa ny fiangonana zany, fiangonana manan-kery tamin'ny andron'ny apôstôly zany, za moa tsy nahita fa mamaky ato anaty baiboly, fa vao tonga eo fotsiny ny marary lalovan'ny aloko ry Petera dia sitrana. Vao tonga eo ny misy devoly ametraha-tanana tonga dia afaka. Vao tonga eo ny olona mandainga tonga dia fantatra hoe mandainga, misy ara tonga dia maty eo eo, satria mahery le fanatrehan'ny fanamasina. Amin'izao fotoana zao komédie ny atao any am-piangonana, cinéma, fampiderana lamody, fampiderana bika, fampiderana akanjo, fampiderana seho. Tsy miseho ny voninahitran'Andriamanitra. Ny devoly tamanao satria namandolony aho, azafady mety hoe mahery ny teniko, miala tsiny fa tsy maintsy ambarako izay tokony holazaina, satria tsisy anjaran'i Jesosy aho fa komédiny aho, komédiny aho. Misy fahalotoana aho, misy tsy fitiavana aho, misy fankalana aho, misy halatra aho, misy fiatsaram-belatsia aho, misy famotana aho. Dia tsy ao Jesosy, dia tsy misy voninahitr'Andriamanitra, tsy misy fanafahana, tsy misy fibebahana, tsisy tahotra an'Andriamanitra, tsisy fanambarana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy, tsisy fiainana omena ny olona, fa fomba sy zavatra atao. Raha vao mihoatra ny 10 fefakadiny ny toroteny dia efa mankaleo, tsy mampazoto, satria tsisy fiainana, tsisy fiainana. Andro any paster, ray aman-dreny, aoka mba ho trano fivavahana, ny trano hitoriana sy anambarana. Ianao misy aloha voalohany indrindra, fa tsy ho zo fiaren'ny jiolahy. Tsy hoe miditra ao dia ho jiolahy dia mivoaka ao dia ho jiolahy, fa tena hoe miditra ao jiolahy, mivoaka ao tena mibebaka marina, tena hoe olona mibebaka. Ny afatra mila ambaran'ny fiangonana dia tsy resaka filazantsara ny tany, tsy resaka fahaboroboroboany eto tany. Ny afatra mila ambaran'ny fiangonana dia zao: mankanesa tiry mangetaheta fa omena rano maimaim-pony ianao, tsy amidy vola mankarena. Mankanesa ty izay mavesatretana fa omena fitsaharana ianao. Ny afatra mila ambaran'ny fiangonana dia mankanesa ty izay rehetrarehetra marary fa ho sitrana, ho maimaim-pony zany. Ny afatra mila ambaran'ny fiangonana dia zao: mibeba ianareo fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra ary minoa ny filazantsara mba ho vonjeny ianareo. Izany ny afatra mila petraky ny fiangonana. Ny afatra mila petraky ny fiangonana, mankanisa ianao izay voafatotra fa hitondra fanafahana ho anao Jesosy, ianao izay malahelo hitondra fifaliana ho anao Jesosy, ianao izay kivy hitondra fampatanjahana ho anao Jesosy, ianao izay maty hitondra fiainana ho anao Jesosy. Izany ny fiangonana ledavon'i Jesosy mila mifo. Faranako ny teniko mila fibebahana eto Madagasikara, mila réforme, satria déformé total, tena any amin'ny tsizy. Lasa asa ny mamaika, lasa trano ny mamaika, lasa anaram-pivavahana ny mamaika, lasa rafidrafitra sy fombafomba ny mamaika. Fa le fanan'olona ho vonjeny, le fanan'olona vonjena, le fampihavanana amin'Andriamanitra tsy vita, tsy vita, satria malemy le fiangonana. Ny mitory koa raha tsy afaka,
ny milaza tenin'Andriamanitra koa ara-voageja, inona moa no afaka ataony? Hoy Jesosy hoe jamba mitarika jamba, inona makanikady ny hafarany? Fa mila fanazavana zay mitory, mila fahazavana zay mitory, mila fianam-bavaka zay mitory, mila manana fanamasina zay mitory mba hitory amin'ny hery sy ny fahefana ka hatahotra ny fiangonana, fa tsy vazivazy, tsy hanao kilalao, tsy ho tia zao tontolo zao, fa zavatra mahatsirafina dia ny fiangonana lasa tia zao tontolo zao, ny fiakanjo zao tontolo zao, ny hiran'izao tontolo zao, ny paozin'izao tontolo zao, ny fomban'izao tontolo zao. Tsisy fomban'Andriamanitra intsony, tsisy endrik'Andriamanitra intsony, tsisy fahatsaran'Andriamanitra intsony. Mampalahelo, mila mibebaka, mitsangana ray aman-dreny, mitsangana zoky malala, mitsangana zandry malala, raiso ny herin'ny fanamasina, raiso ny fahefana avy amin'i Jesosy, raiso ny fahefana sy ny hery, dia torio ny fibebahana, torio ny famasinana, torio ny tahotra an'Andriamanitra, mba ho diovina ny trano fivavahana, mba tsy ho zo firen'ny ziolahy, fa ho trano fivavahana, mba ho tempolo masina ianao zany, fa tsy ny trano hirodana, ny trano potika, ny trano lo, fa ianao le trano fanahy, ianao le telopolo fanamasina, ianao le trano ho toeran'Andriamanitra, mba ho trano fivavahana ny ao aminao, ny ao am-ponao. Feno eritreritsoa, tsisy fankahalana, tsisy fialonana, tsisy tsy fitiavana, tsisy tsy famelan-keloka, tsisy fitaka, fa ho feno fitiavana, feno famasinana, feno fitiavana an'Andriamanitra, ary tena ho ankasitrahan'Andriamanitra. Dia zao ny zavatra misy rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao, rehefa hiteny ianao hoe mibebaha, miala amin'ny fahotana, rehefa hiteny ianao hoe aoko masina ianareo ary fadio ny fanao ratsy rehetra, dia isy foana ny anohatra, isy foana ny tsy ho faly. Aza kivy amin'izany ianao, aza reraka ny amin'izany ianao, aza ketraka ny amin'izany ianao, fa izany nahazo an'i Jesosy, ary ny saiko toraham-bato mihitsy Jesosy, saingy tsy mbola tonga ny fotoanany. Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atohatra antsika? Miasa hozy Jesosy ka iza no masakana? Tsy hisy asakana antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, na ny ambony na ny ambany, na mosary na fahafatesana, na fiainana, na ny anjely, na sabatra, na fitanjahana, na loza, na inona amin'izao zavatra ary rehetra zao, dia tsy hisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fiangonana mandresy, hoy ny voalaza hoe na ny vavahady ny fiaina tsy hita aza, tsy haharesy azy. Rehefa mijoro ambonin'ilay vato lampy ianao, dia Jesosy Kristy, dia torio ny fahamarinana eraky ity Madagasikara ity, eraky zao tontolo zao, ambarao Jesosy any ambara, aza manambara ny pasteranao, aza manambara ny tenanao, aza manambara ny fikambananao sy ny trano fivavahanao, aza manambara lehilahin'Andriamanitra, fa Jesosy ambara, andeha ambarantsika hatrany am-parany tany, fa Jesosy ny mpanjaka, nitsangana izy velona mandrakizay, ary te hanova ny zo firen'ny ziolahy izy ho trano fivavahana noho ny herin'ny fanamasina. Fa izay ny zavatra nisy tao, saika nialona ny olona, te hamono azy ny olona, fa natahotra izy satria talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany. Mba ho talanjona koa ny vahoaka noho ny fampianaranao, tsy noho ianao fa noho Jesosy ao anatinao. Anambara le teny tsisy kilemy ianao, anambara le filazantsara madio ianao, tsy misy petipetina, fa tena hitondra le teny madio. Ny atonga le teny ho madio nefa ianao mihitsy mila madio aloha. Inarany tokony atao? Tokony atao mila mifona, mila miaiky ny fahotana, mila tsy miverina amin'izany intsony, ary mila mino fa ny rano Jesosy manamasina sy manadio, ary manaiky ny fanamasina, mirestore, manome fiainana, manome ainga vaovao indray, ary mino amin'ny anaran'i Jesosy, tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, fa be da be ny fiangonana no ifo, be da be ny fifoazam-panahy no hisy mandra-piavin'i Jesosy, be da be ny pastera no hiala amin'ny fijangajangana, hiala amin'ny fitiavam-bola, hiala amin'ny tsy fahamarinana rehetra, fa tena hijoro. Be da be ny pastera no hifona eo anoloan'ny fiangonana, be da be ny pastera no hifona eo amin'ny vadiny, be da be ny pastera no hifona eo anatrehan'i Jesosy, ary hiaiky ny fahotany, ary andeha dingana vaovao indray miaraka amin'i Jesosy, hisy ny mpitory filazantsara hitety an'ity Madagasikara ity amin'ny hery sy ny fahefana. Be da be ny mpihira raha filazantsara no tena hiala amin'ny resaka lamody, resaka haingo, resaka mozika, fa hitory amin'ny fotsotra anambaran'i Jesosy. Ary amin'ny anaran'i Jesosy rehefa mitory ianao, rehefa mizara ianao, rehefa miteny ianao na teny kely monjy, dia maro ny hibebaka, maro ny ala amin'ny ratsy fanaony, maro ny anaiky Jesosy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana, maro no sitrana, maro no afaka, satria misy herin'ny fanamasina miasa ao anatinao eto Madagasikara sy manerana izao tontolo izao any amin'izay misy ianao any. Mitokana miaraka amin'i Jesosy. Oka izay ny kilalao am-piangonana, oka izay ny resaka kivazivazy sy ny atsikatsikana sy ny filalaovana fotsiny ao am-piangonana, fa oka mba ho matotra daholo, ho sérieux, hifantoka ao amin'i Jesosy, hijery an'i Jesosy ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy,
ary tsy ianao trano zofiren'ziolahy fa ho trano fivavahana dia ho maro ny tafiditra ao amin'ny vala no ny herin'ny fanamasina. Ho an' Jesosy ihany voninahitra ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen.